Niana tamin'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatoa Roger kosa ny tanora avy amin'ny faritra 12 eto Madagasikara ny solotenan'ny faritra 12 zany ny sehatry ny fampandrosoana no niompanan'ny diniky ny rotonta indrindra ny makasika ny teknôlôjia avolenta ny informatika eto ny tiana horesahana rahantsika eto zao manaraka izao ny ansipriny zay vaovao zay. Voasolotena avokoa ireo tanora avy amin'ny faritany enina eto Madagasikara nandritry ny fionana niarahana tamin'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement teny Mazoarivo ny tolakandro teo natao indrindra iresahana mikasika ny fampandrosoana. Sambany raha nivolazan'ny tanora no nisy ny fionana toy izao ary anisan'ny fangatahana nataon'ny solotenan'Antananarivo ny fanomezana ny tanora angady hiasana. Isaorana be zany Andriamatoa Premier ministre satria hitanay fa dia manana fahasotoana tokoa ianao ampandroso an'ireto tanora zany zanakao reto. Ho anay eto amin'ny faritany Antananarivo manokana dia tsotra be ny faritany ho any Antananarivo fa ny marina dia eto Antananarivo daholo ireo foko rehetrarehetra reo. Dikan'izay Andriamatoa Premier ministre mety anta bebe kokoa zahay hoe fampandrosoana Madagasikara andresana fa tsy afa-miala fampandrosoana Madagasikara raha tsy ny Antananarivo ray manontolo satria ilongotsika iaby avy amin'ny faritra io ny avy eto aby mandeha mianatra ny informatika io, mandeha mianatra ny medicine io, mandeha mianatra ny matematika io, le fianarana maromaro rehetrarehetra zay misy zany dia saika centre elo fa nirina moa da iandroany ny paritany tanteraka eraky Madagasikara toy izay ezaka efa nataon'ny fitondrana teo aloha fa raha angataka zany zahay amin'ny anaran'ny Antananarivo fa amin'ny anaran'ny tanora rehetra avy eto Madagasikara. Tsy afa-miala amin'ny informatika sy ny teknôlôjia vaovao isika ankehitriny raha nivolazan'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement. Toza zavatra betsaka misy satria tanora latsaky ny 20 taona ara dia mihoatra ny 50%. Hitanareo amin'izany fa fiarahana amin'ny tanora dia fieverana ny ho avy n'ity firenentsika ity. Ka inona ny technologie le plus porteur, ny technologie zay tena hita fa mitondra eo amin'ny fampivelarana ny saina, mitondra eo amin'ny fitondrana asa isan-karazany dia ao ny atao hoe informatique. Io professeur zenentiko io dia professeur ao amin'ny faculté, ao amin'ny hautes études commerciales. Ka io za hoe za dia hiaraka amin'ny tanora zao dia niangaviko izy matongava ho ianao miaraka aminy. Misy ny tetikasa iarahana amin'ny boîte2.com ahafahana manome asa tanora amanarivony. Raha nivolazan'Andriamatoa Franck Parienty mpanorona ny boîte2.com dia misy ny fiofanana omena memaimpona ny tanora malagasy ary efa mahatratra 9,000 ireo izay nisoratra anarana. En ligne na amin'ny alalan'ny internet no anaovana fiofanana ka manana safidy amin'ny module 9 ny mpianatra raha tsy lazafa-tsy ny création site internet, application création contenu et référentiel. Maharitra herintaona ny fiofanana ary mahazo mari-pakasitrahana ireo izay mahavita amin'ny atsakany sy andavany ny fiofanana. Ny boîte2.com ihany koa dia afaka manampy avy hatrany ny tanora navita izany fiofanana izany amin'ny fitadiavana asa.